dia misaoran'Andriamanitra anay sika raha mbola afaka miona amin'ny alalan'izao fomba anankiray izay ahafahana manatratra ny olona rehetra maneran-tany. Voalohany indrindra dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tratra ity taona na tratra ity taona roapolo sy roa amby roapolo ty roa arivo ity. Misaoran'Andriamanitra isika afaka namakivaky iny taona iny nomeny ity fotoana ity indray tsika mbola tombonandro lehibe dia miarahaba anareo rehetrarehetra mihitsy izay mpanaraka ity fotoana ity aho nahatratra izany fotoana izany ary mba fotoana lehibe anaovantsika dingana goavana angeny ity taona ity mba fotoana azahoantsika mitombo ara-panahy ary indrindra mba nanantsika faharetana izao taona izao diavintsika izao hitari-dalana anareo ihany anolo-lalana anareo ihany mba ahafahatsika miatika izao vaninandro zao satria vaninandro fotoana faraparana zao tamin'ny andro Episode Jaune moa dia hoe zao no raha farany raha ny marina angamba tena segondra farany zao amin'Andriamanitra noho izany fotoana indrindra tena tokony iomanana zao ary zavatra lehibe misy tari-dalana zao omeny tompo raiso avetrany daholo reny tenin'Andriamanitra rehetra zay menantsika nalitry ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo iny fa anome indray ny tompo amin'izao fotoana izao raha mbola tsy tonga izy vatsy hoentsika miatrika ny vaninandro miasarotra manaraka akaiky dia akaiky misy ny tompo amin'izao fotoana izao indrindra zao afatra apetratsika zao angataka amin'ny tompo misy mba anomezany itsika rehetrarehetra mihitsy ny tari-dalana rehetra mba ahafahantsika miaritra hatramin'ny farana eo amin'izao azakazaka izao manenika ny tany ny arety mandingana sy ny fahoriana amin'izao vaninandro izao zavatra efa voalaza ny tenin'Andriamanitra zany isy andro mahory ary raha tsy nahafoizina ao izy dia tsy nisy nofo novonjeny ao anatin'izany anefa Andriamanitra mbola manana toro-lalana foana ary ny tompo dia nana marina sy ny teny mihitsy manao hoe tsy ampitoviko ny marina sy ny meloka ary ny manompo asiny tsy monomboa noho izany hiezaka mandrakarivotsika androso amin'izany dingana nomen'ny tompo izany ka dia melohany izany tsika dia hivavaka aloha ametraka ity fotoana ty apela tan'Andriamanitra mba atonga tsika tsaray avy na loatra zay miainjo afatra izao mba ahiritra tsara ny masom-panahytsika ary mba hanana fotsotro isika reny tenin'Andriamanitra mifanandrisy amin'ny tenatsika tsirairay avy mangataka ny fanan'Andriamanitra koa tsika zay bavaka ataoko foana mba ahitatsika tsirairay avy ny toerana misy atsika amin'izao vaninandro zao sy amin'ny fotoana zay andrenesanao ny toriteny zao mba ahafahanao amantatra tsara mihitsy hoe aizaoza tokoa zany midingana misy ahy bavaka isika ry Jehovah-Andriamanitra rainay izay ny an-danitro manatika ny seza fiandrana ny fahasoavanao zay amin'izao fotoana izao fantatry fa mijery anay zao ianao mijery azy zay mitondra ny filazantsara ianao mijery ny fony olona rehetra ianao any amin'ny seza fiandrana ny fahasoavanao ianao Jesosy amin'ny tany nagavan'Andriamanitra ray dia manara-maso akaiky ihany koa ko mangataka aminao mamondrafo aminay amelany eliko ianao mba ahafahanay le tompo mandraindray ny tari-dalana rehetra ilainay amin'izao andro mpiainana izao ary dia mangataka ny fahaferony ny fananomasina indray aho tompo tsy teny amin'ny saiko fotsiny aho na amin'izay fahazarana fotsiny fa tenao eo ambany fitaria ny fanahamasinao tsy tompony teny aho fa ianao ny tompony teny ko apetrao eto ambavako ny teninao amin'ny olona rehetra tompo zay mieno mba tsisy diso anjara zay rehetra manaraka ity fotoana ity ka mienjo afatra izao mba samy azo ny tandrify avy iomanany ilay mandrakizay ary dia mangataka aminao eo ambany fiarovanao tanteraka ny sairay avy any am-penonany tompo ampanginy ny asan'ny nofo rehetra tompo andrenesanay ny fiaonao amin'ny anaranao Jesosy mangatahana izany sy anaovanavaka izany amen. Miavako malanisany androany aho dia hitondra ity afatr'Andriamanitra zay nomeny tamin'ny taona lasa ary
misy fotoana foana ny tompo manome teny rehefa misy dinana ao atrehana na fotoana atrehana. Nanomboka tamin'ny fotoana zay nandraisako an Jesosy ka nanaovako ny asan'Andriamanitra dia misy teny nomeny ny tompo hitondrana ny fiainana. Ary iny an-dalana iny manome teny foana ny tompo satria arakaraky ny toe-javatra mitranga dia manome toro lalàn'Andriamanitra. Ary ny zavatra tena tian'Andriamanitra apetraka tsy hoe le fomba taloha ihany dia mora tazonina foana, le fomba fiavana taloha, fa me mandroso me manakaiky ny tompo. Noho izany isika koa zany miomana hatrany hatrany. Afatra faran'izay napetrako teo zay mbola efa hainareo dia ny hoe mandray ny fihedin'Andriamanitra rehetrarehetra mba hoentina miatrika ny andro mahory. Ary ty andro mahory amin'izao vanandro ianantsika zao tsy vaovao io raha eo anatrehan'Andriamanitra fa efa voalazany sotra masina io. Efa nampafantariny tompo io fa be dehibe ny olona tsy tataitra loatra na ny arety mandringana, nareo fahasairana am-piainana, nareo korotana isan-karazany vonon'olona zavatra efa voalazany sotra masina zany. Fa matetika ny olona tsy dia miomana loatra. Dia mandeha ny mpianatra azy rehefa tonga ny fotoana zay sarahany hoe zany eo Jesosy efa niresaka taminareo tamin'izany fa tsy tadidinareo angamba na tsy niraisinareo e. Ary zany indrindra arao tsara ny toroteny rehetra sy ny ambatra rehetra reny mba ahafahantsika mandroso trahitrany. Ny tenin'Andriamanitra zay nomen'ny tompo nanomboka ho iaho tamin'ny taona lasa iny ary tena voafaritra tsara hiatrehana ny fotoana manaraka rehetra iteny nomeny io efa nisy nandray ihany izy io tamin'ny fivorazana ataoko sasany fa nasen'ny tompo omena ny rehetrarehetra mihitsy fa tsy olombitsivitsiny ihany na fikambanana vitsivitsy ihany fa ho an'ny olona rehetra mihitsy raha tiany ny tenana fitoniana manoloana zao zavatsarotra zao. Raha tiany ny tena tsapa mihitsy fa hoe tena tafiditra ho aminy mihitsy lay mandrak'izay dia tsy maintsy mandroso tratrany hatrany isika. Tsy mandeha fahazarina fotsiny fiainam-panahy fa mila resy tsapa mihitsy ao anaty eo fa misy aina velona ao anaty eo, misy aina mihitsy afaka ahafana misendra ny ady rehetrarehetra. Eo amin'Andriamanitra tsy mba mikoty ny taona na ivadibadiketo ny taona firy na firy taona satria lasa ndray zay ny taona iny hitombo ndray ny taona manarany. Tsy mikoty zany fa ny hery sy ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra ny koty eo amin'Andriamanitra. Ary zany indrindra no tiako indrindra napetraka amintsika dia ny fakatoavana mangataka amin'ny tompo mba tena mba ho finy fakatoavana isika tsairay avy. Ary raha sanatria hoe manahirana antsika le meno izy aza misalasala misy mametraka fanontaniana mametraka amin'ny fitoerana rehetra zay mety azahoanareo mifandray amiko zany mba ahafahantsika mbola mandroso lalindalina koa. Ka dia ny tenin'Andriamanitra zay anorenako indrindra ity afatra ity anomeny tompo atsika dia ny Filipianina 4:2-10 ka hatramin'ny 11-12 ho averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy io ary dia avy amin'io no dingana rehetra ho jerentsika androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Filipianina 4:2-10 ka hatramin'ny 11-12. Tsy toy ny efa nahazo sady aho na efa tanteraka sady fa miezaka aho hiazona zay ny azona ny Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako zavatra ray lono ataoko manadinon'izay zavatra aoriana ka miezaka hanatratra zavatra olo iny miezaka hanatratra ny marika azahoako ny lokany fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka le 5:11 zany no tena tiako indrindra mba apetraka amintsika tsaray avy. Teny nomen'ny tompo io hiatrehana ny fotoana alohan'ny fihavian'ny sarany alohan'ny fihavian'i Jesosy ho an'ny kristianina rehetrarehetra. Ka io le hoe marika ny marika zay ambarany tenin'Andriamanitra eto dia ny fiainan'i Jesosy Kristy velona hiezaka hanatratra ny fiainan'i Kristy velona
iaina ny fiainany Kristy velona ety am'ty zao to zao ety miezaka raha mandinika tsara sika ao anatin'ny baiboly i Paoly de anisan'ny natsapan'izany mihitsy tao amin'ny Galaty aminy zany hoe raha ny marina miezaka iaina ny fiainany Jesosy tsika ary io rahavana ny tena tiako mipetraka aminao amty ny mandeha ty mba ahafahatsika mandroso raha ny marina de hoe iezaka aho arao tsara reto nyfanazavako reto a iezaka aho iaina ny fiainany Kristy velona iezaka aho hitoetra amin'ny fahamasinana eto ampianasina ny farany fiainan Jesosy a velona fiainan Jesosy a nandeha tamin'ny fahamasinana zay no entina miatika ary io le avarako foana le hoe identité Paoly moa de tena natsapa mihitsy zay Galatiana toko faharoa faharoapolo hoe tsy za tsony no velona ozy izy fa Kristy no velona atao anatiko ary zay velomako akehitriny de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra io zany ny zavatra tsy maintsy ezahantsika mivelona amin'ny fiainan Jesosy mivelona izy amin'ny Jesosy fiainana veloko tsara teny nomen'ny tompo foana io a nanomboka hatramin'ny fotoana zay mitoreko ny filazantsara dima mpitolo taona mahery lasa zay miezaka miaina am'izany hoe Kristy velona izany ary io miavana no atao tena hoe zavatra lehibe ary io le dinginy io le lazain'ny Paoly zao lazain'ny Paoly ato ary io tena mahafinaritra mihitsy ny tenin'ny Paoly ato amin'ny Korintianina voalohany toko faraky amby folo andininy voalohany io le marika io a no atao hoe fanahafana ny Kristy iezaka ao ny Paoly zany anahaka ny Kristy ary io miezaka se ny tompo ataotsika zavatra azo tanterana io a matona apetraka ny tenin'Andriamanitra ny ainan'ny Paoly de niteny mihitsy de tena laza mihitsy izy amin'ny Korintianina io de tena raha mandinika tsara Korintianina voalohany toko faraky amby folo andininy voalohany aoka nahakay ianareo de tahaka ny anahafako ny Kristy zavatra lehibe io riavana ary io ny tena zavatra anankiray tian'Andriamanitra apetraka raha malalaka ianao a de mba dino kely reto andeha tsotra masiny reto meko anao raiso reto Timoty voalohany toko faefatra andininy faharoa amby folo Timoty voalohany toko faefatra andininy faharoa amby folo a Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahasivy Titosy toko faharoa andininy fahafito raha andeha tsotra masina vitsivitsy areo a de zao ny apôstôly misy de niteny hoe manahafay ianareo za jerena ataovy modely aho tarafinareo a ary zay indrindra ny tian'Andriamanitra apetraka amitsika iezaka tsika mba ho tarafin'ny olona modelin'ny olona iezaka tsika mba ho hitan'ny olona eo amin'ny fiainatsika Jesosy so zavatra ambarako anao zao a tsy zavatra tantara fotsiny fa fiainako isan'andro hatramin'izay namiraisako ny tompo zay dingina nangatahako tamin'ny tompo mba irosoto tsy kelikely tsy kelikely tsy kelikely mba tsy zany ho hitan'ny olona fa Jesosy mba tsy zany renesin'ny olona fa Jesosy zay foana ny dingana tsy maintsy ezahantsika ary io dingana io a no ananatsika zany atao hoe fitoniana manoloana zao manano zao Jesosy tonga fiainana manahaka ny fiainan'ny Kristy nafinaritra mihitsy fa itenin'ny Paoly io a fa tena mandinika n'izy io mihitsy a hoe io zany ny tena dingana se ny tompo tratrarina hoe tsy zatsonony anolonao mantsy a le dingana voalohany io raha eo tsy zatsony ny velona zany tsy le maizaho intsony ititanareo ty fa lay Jesosy velona atao anatiko no hita ary io riavana ny tena atao hoe nandray an'io Jesosy io ny fandraisana an Jesosy riavana de fametrahana an Jesosy hitondra ny familiam-piainana rehetra rehetra riavana na fiarovatena zany sécurité zany na manoloana ny atetrehana zany na manoloana ny fakapanazana Jesosy am'izay mitondra ny fiainana manontolo lay saina vatana fara mila fanapaha-kevitra zany aloha voalohany indrindra entitra fiainako azy zany riavana mbola vahina amby roapolo taona ke tamin'izany fotoana zany namay fanapaha-kevitra mihitsy aho mbola tsy tena lalabe lehibe ty ten'Andriamanitra ty aho fa kelikely any fa ny zavatra natao kosa hoe fandraisan'i Jesosy io hitondra ny fiainana de mitondra ny familiana rehetra mihitsy zay alehanao rehetra ninona ataonao ny fanapaha-kevitra ny safidy ny etaeta ny programma ny fanorena Jesosy mitondra azy
zany ny fanapa-kevitra minay mpiriavana tamin'ny valom-benimpolo sy mijato sy arivo ary tsy moro zany a za nanana ny toerako teo amin'ny asa-panjakana nanana ny toerako amin'ny tena mahatanora fa nisy fotoana mihitsy tsy maintsy abandonena ny zavatra maro aleoha hitany jesosy am'izay le famolina ny zavatra rehetra ho iaho a ary zay zavatra zay tian'andriamanitra ataotsika dingana am'ty taona manaraka ty iezaky tsika anatratrany io misy fiezana tsy maintsy ataotsika io ny voalohanyina zany a ataovy azo antoka tsara io fa tena nanapa-kevitra mariny ianao anaiky an'io jesosy io ho tompo ny fiainanao ho tompo ny fiainanao zany hoe mibaiko ny safidinao rehetra izy zany no te tompo tsy ny sitraponao no tao tsy ny mahafinaritra anao no tao raha tompo izy efa nanaiky an'izany fiainao gava misy avana tamin'izany vo nanomboka anaraka ny tompo na ny mpiara-miasa tany koa za ka fa ianao nahoana ty fandehanao ty ma adala ny fivavahana anao tsy eo a niova fanapa-kevitra ao a nampahoatrano azy misy safidy ohatran'izany tsy maintsy raisina zay io vo mandeha tsarano jesosy am'izay mitondra n'lay famolina miditra ao anatinao izy ary io tiany paoly nambara sy natoroteny napetrany foana ary izy de tena nanana zany tena hoe fahatsapany zany izy tamin'ny androm-piainany manontolo be de be misy ro teny napetrako tamin'reo teo a misy hoe raisy fianarana zay ataovy modely zay jereo zahay zany no hoe olona nandrainy jesosy io modely jereniny olona ovakiny olona fitaratra any amin'ny toeram-piasana ny tontolony rehetrarehetra mihitsy eo fiarahamonina tarafina ary zany tian'andriamanitra apetraka ary io fahitan'ny olona n jesosy eo amin'ny fiainana io le nambarany hoe tsy maintsy asandritra io jesosy io tahaky ny mena rana tany enefitra ho hitan'ny olona ka zay mijery an'io mena rano isitra zay mijery jesosy eo amin'ny fiainanao de manova ny fiainana hoe nde manaraka anareo zay roatran'izany zay no ilaina am'izao vanandro izao ary tsy azonao zay raha tsy manana safidy matitra ianao manana safidy matitra ianao zay zany midigana voalohany aloha fa io safidy matitra io mantsa tena mila fanapa-kevitra amin'ny fotoana io jesosy ny miditra ao anatin'ny fiainanao izy a amin'ny alalan'ny faramasina miditra ao anatinao izy manova ny fijerinao mihitsy io manova ny tontolo programa mpiainanao zara ny programa mpiainako tamin'ny fatano hafa mihitsy lazaiko anao tambola tsy novo hafa ny programako mihitsy fa rehefa nanomboka niditra jesosy nivoan'ny tompo am'izay tsy zany ny programa azo to fa zao ny programanao ary tena mahavarina mihitsy fa rehefa jesosy mitondra azy ary zay ny tiako apetraka mihitsy amitsika aloany iroso am'izao fotoana sarotra zao atsika io nao fa atsika miatrika ny ady sarotra rehetrarehetra ary io jesosy io rehefa mitondra ny ao anaty zay vao marina moa ny teny fikasan'andriamanitra rehetra atao anatin'ity baiboly ity zay vao marina ny teny fikasana rehetra ato ary rehefa tafiditra mitondra ny voalampianao jesosy ao anatinao izy fa tsy miaraka aminao fotsiny ety amin'ny ampisevanana veriko fona fotom-pampianarana napetrako mihitsy io atrano voaloka hatrano farany tsy jesosy arahana fa jesosy fiainana miombonay naminy zany hoe zay mianatra am jesosy mianatra aminao ny fihetsem-ponao fihetsem-po jesosy miova misy izy io sara tena nandinika misy ty ten'andriamanitra ty rehefa mba enjakenjana ihany izy rehefa tonga ny mpianatra ny tena hoe ao ny reninao sy ny rahalanao tady anao teo jesosy ny reniko sy ny rahalako zay manao sitrapononeo nefa renarano fosao enjakenjany zany a tsy mo zany misy dikany lehibe nametrahany tompony zany ndre mandeha ry tamin'ny fampakaram-baty tokany izy jerosala lany divay tonga ny reniny de hoy zay raha vehivavy no faninona korosasy anao renin'zao raha tsy moro zany a fa misy fanapa-kevitra zany tsy midika koa re tsy reniny io a fa ny fomba hitondrana am'izay le tena herin'andriamanitra de tsy maintsy misy safidy matitra tsara ary zay indrindra ry havana tena tiako aperaka be de be isika ny te hivavaka ry havana be de be isika ny te hivavaka fa zao tonga amin'le hoe za mbola anao an'izao aloha ka za mbola talora ka za mbola zao mbola pebole iny isika zany za mbola andeha hividy an'izao aloha za raha tsy mahazo an'izao aloha zany fa rehefa miainga manaraka ny tompo anao ary ho tsara ny tantarandry abrahama reniny reny fona ary zany ny tian'andriamanitra toratsika miatrika an'izao situation sarotra zao fakeo tsara ny apokalipsy fa mienjana ny apokalipsy milo ny fiavian'ny tompo
ary isy fotoana zay tsy ho zakany olombelona mihitsy o araka ny tena anatra raha tsy nafoizina ozy izy de tsy azo revera nonombo fidy nefa de nafoizin'andriamanitra fa zao kosa raha tena mipetraka tsara ao anatytsika jesosy io zay vao marina le teny hoe jehova iadonareo fenareo angena niady zay atrehitsika rehefa avy eo tsy adytsika ntsony fa adiny jesosy ao anaty ao tadinareo moa tamin'ny za saoly niovapoly nanenjika kristianina ngesoly fofofony iza kristiana fa izy ny seo taminy rehefa teny lalina makady damaskosy saoly naony ianao no manenjika fa izy ianao sy izy samy jesosy enjenao tereo tsara lay jesosy no hoe hita ao anatin'ny olona ary io tian'andriamanitra iaina tsika zao epita ndray tsika ty taony ty petsaka zavatra mety hitranga pitsaka zavatra mety iseho ndray mandeha mpianatra de resaka tamin'ny tompo teo ambony-dramasina andeha tsika ho any epita miaraka tamin'ny sambokely andeha ho any epita isika zao androan'ny tompo iteny aminao hoe andeha tsika makivaky taona zay mbola tsy fantatra mety ho rapitso ny tompo de ho avy mety ho afaka etaona mety tsy fantatra fa andeha isika eny epita eto ampiarasany tompo zaro any mpianatra de miaraka tamin'ny tompo ny mpianatra fantatry ny tompo tsara amin'andriamanitra azy fa izy tafidrivotra io lalana io misy onja rano mahery vaika any fantatry ny tompo zany fandehtsika ho eny epita ary ny tena navarina ny tompo de zao lasa natory teo ambony ondana izy tompo vazovazo vana hoe zao azo atairinareo misy aby mara-patonga any toerana zay latsika za atorany amin'io jesosy matory milamina tsara ao anatin'ny sambokely misy tafidrivotra misy onja raha ny marina de hoe misy faorina jeraitsika tsara tantara marina io ary io jesosy io no miditra anatin'ny fony olona ao anatin' zany tontolo zany jesosy milamina matory eo ambony andany ary io tian'andriamanitra tsara mihitsy hoe hiezaka aho anana zany marika zany zany jesosy zany tsy anarana io fa fiainana tsy hoe nde mba hianatra ny fiainana tsia miaina fiainana io zany ny tian'andriamanitra hoe amakivakytsika indray ny taona manaraka jesosy ao anaty sambokely jesosy velona ao anatin'ny sambokely ny fiainatsika ahitantory io jesosy marika io identité an jesosy io no ananana fitonina fedanam-po lalina ao anatin'zao tontolo mampitebiteby zao be de be ny olona tsy maty miaretina fa maty mitebiteby be de be ny olona maty tapakalara be de be fa rehefa ao anatin'ny sambokely jesosy io mitondra fa tsy mampianatra fiadanana apetra eo anatin'ny foko io napetrany tao anatin'ny fonay io misy onja misy ny tafidrivotra asa mieritreritra koa aloha hoe tsisy tafidrivotra fa ny masamy hafa izy nila zay ny masamy hafa ny hoe jesosy marika le identité no jesosy io mitony foanany ao anatin'ny fona ao milamina foana ianao na manahoana vidin'ny mpiainana na manahoana satry ny fiainana milamina foana satria nahoana ny tompo am'izay ny ao anatin'ny fotsika io mampanatenatsika izy fa hitondra ny fiainatsika aza na inona izy voaka ny fivavahana sy ny fifonana no entinareo manambara ny fangatanareo samy ny ten'andriamanitra misorany amin'ny zavatra rehetra zany fotsiny loseny atao amin'io ary io jesosy io raha tonga tety ambony tany tsy hanala problema na tongavana io fa hanala ota aloha hanala ny otatsika aloha ampiavana atsika amin'andriamanitra zay vo afaka am'izay ny problema rehefa avy eo manaraka foana io ary zay ny tian'andriamanitra apetraka ny zavatra tian'andriamanitra atao androany misy zavatra dinga ndray toseko ataonao kapoeny fa niendrika fotsiny mbola asehoko anao manao hoe rehefa tafiditra ao anatinao ile marika io anatratrany marika misy marika tratrarintsika atao lokany ambony izy inona ny lokany ambony le fiainana mandrakizay le satry-boninahitra le ambarany apokalipsy hoe zay naresy de omeko an'izao zay maresy de arkipetraka amiko zany ike ny loky ary zany ny tian'andriamanitra apetraka tsy ho azonao mihitsy io raha tsy miezaka ianao anatratrany anatratrany identité ny toetran'io jesosy io ho tonga fiainanao i paoly hoe manahaka an jesosy ao i paoly
manahafa ianareo tahaka ny anahafako amin'ny Kristy. Tsy za tsy io novelona fa Kristy novelona atao anatiko. Ary io tsy maintsy ataontsika io. So zavatra dingana zao ataontsika manana fahasahiana manatratranyio, tsy friariano io, tsy fiavina volo io, fa dingana sen'ny tompo tratrarintsika io manahaka ny Kristy Jesosy. Ary mila manana fahasahiana ianao, manahafa ianareo. Ny fiainako mety tompoko dia modely hojeren'ny olona rehetra, hojeren'ny zanako, hojeren'ny jafokelyko, hojeren'ny manodidina ny fiainako. Ary ianao ho tarafin'ny olona ihany koa ho iza marina moa ianao io. Tsy ny fihetsiketsehany ity avelo ny zava-dehibe fa ny toe-panahy anaty, le fitoniam-po ao anaty, le famasinana ao anaty, zany ny tena zava-dehibe. Ary zay no ahafahantsika manatrika zao tonsarotra zao. Misy fomba mahagaga foana hamelomana nao le avako malala. Misy fomba foana. Tany 97 engany avana dia efa tsy niasa tao fanjakana ntsony nangatagetatsika. Nefa velona tsara. Za koa tsy mikarama amin'ny asa fitarafilaza-tsara misy mamesamolana. Fa mivelona amin'ny tena fametsy Andriamanitra fotsiny. Velisana tsy mbola nisy zavatra tsy ampy teo amin'ny vavanay mivady. Ary dia mbola omena Andriamanitra tombonandro zay mivady. Mbola mandrosatra ny trany. Miazo dale famonjena zay fanomeny to. Misy fotoana sarotra. Misy lalana tsy maintsy diavina. Misy aretina tsy maintsy andalovana. Fa rehefa ao anatiko Jesosy tena hitanao mihitsy hoe mitony manoloana ny fotoana sarotra. Ary zay le avina le hoe mariky io. Miezaka. Iresaka aminao koa le faizana amin'izay mantsy avao eo. Fa ny tena tiako apetraka fotsiny amin'ny endrika dia zao rehefa tafiditra ao anaty io Jesosy io tsy izy akory fa ny tenin'Andriamanitra. Ary ny teny zao filazantsarana Jaona voalohany, andiny voalohany, dia rehefa roa voalohany. Ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia taon'Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Io Jesosy io zany tsy iza fa teny akory. Ary ty tenin'Andriamanitra ty zany, ty tenin'Andriamanitra ty, ity hiezaka hiainany ty tenin'Andriamanitra ty amin'ny lafiny rehetra zay ambarany tenin'Andriamanitra. Tsisy tanteraka, tsy anjely akory zany tsika, fa miroso amin'ny tanteraka, mandroso tsikelikely, mandroso tsikelikely. Ary ampinany arakaraky ny etaeta ny fonao dia amin'ny fahamasinana dia ampin'Andriamanitra ianao. Raha tsy ao anatinao io Jesosy fiainana io, tsy mandresy fakapanahy io. Tsy mandresy fakapanahy io. Fakapanahy rehetrarehetra rehetra ambony tany. Betsaka ny avana fakapanahy sedrainy. Tao anatin'izany fotoana zany, tao anatin'ny fatanorana iny ah. Tao anatin'ny zavatra maro isan-karazany fa nandresy foana satria Jesosy nampandresy. Ao anaty io le Jesosy mandresy. Raha tsisy ianao tsy mandresy ianao, io no mampandresy ianao Jesosy fiainana. Tsy maresy fakapanahy ianao, tsy maresy problème ianao raha Jesosy Kristy no tafinao modely. Zany hoe tsy maintsy le tenin'Andriamanitra no ataonao modely. Tafiny hiainana isanandro. Tsy fianaranao fa fiainana. Samy hafa zany. Raha fianarana izy dia mbola ny misaina fotsiny. Fa ny fiainana tena any am-po. Ary hiainana isanandro. Angatao isanandro mihitsy raha tapaka hoe aoka ianao Jesosy ho fiainako e. Raha ny marina te. Aoka ny teninao Jesosy ho fiainako. Ary tsy iza ihany koa io teny io na Jesosy hoe fanahy masina io. Io fanahy masina io ao anaty io. Fa tsy manodidina fotsiny io. Sady eo aminareo zao filazantsara ny Jaona no ao anatinareo. Ao anaty io fanahy masina io ao. Reo misy fanahy masina io tena hoe ity ny lalina ka andiana. Reo ao anaty io tsy fantanova. Mandray mihitsy raha mizatra tsy mety ataonao. Tsy mety io. Raha mizatra jery oksa io. Io fanahy masina io no teny aminao. Mampitandrona anao eo amin'ny lalina alehanao. Ary zany tiana Andriamanitra petraka. Hiezaka anatratra ny marika. Hiezaka ao anatratra ny Kristy fiainako. Hiezaka anao dingana hiaina amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Hiezaka hiaina amin'ny fahamasinana Jesosy mba anatratrarako n'ilay marika. Ikipony maso dia tapitapoka dia mikipy. Tadio tsara. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona indray mandeha io za rehefa afaka zany dia hisy ny fitsarana. Na ianao avy dia miandro ny fitsarana any amin'ny elo. Na ianao hiandro fitsarana betrany any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny zavatra mitranga. Mety hifarana ihany tantara eto amboniny tany. Mety hikipo ny masonao. Alio tsy mifidy ny antitra fotsiny na tsy ny marary mafy izy le fiterana zay fa ny tapitrandro. Rehefa tapitra ny andronao, avy dia miatrika ianao. Alio tsy fantatrao. Be dia be ny tanora maty tato ato. Be dia be ny zaza maty ato. Be dia be koa ny lehibe.
noho izany miomana ianao ahoana no atao fiomanana miezaka aho anatratra an' jesosy kristy fitondrantenany jesosy ho fiainako ao anatin'ny baiboly dia manambara fiainan' jesosy be de be iezaka aho ity ten'andriamanitra ity ny zahantsika ho fiainana arak'izay azo atao mihitsy ary rehefa tena mesaka ianao manatra nyity ten'andriamanitra ity dia zao am'izay jesosy am'izay no mitondra ny fiainanao ary izy miambona anao amin'ny lafiny zavatra rehetra amin'ny fahavalo amin'ny arety mandringana amin'izay zavatra rehetra jesosy velona ao anatinao io no miaro soatany hoe jesosy ty te ambony tany tetevy nanona ny fiainany tsy nisy sa mikasikasika azy mihitsy ary zay nila ny fiainan' jesosy velony tia ny ainatsika melohany zao mpiviny tompo zao tiako indrindra tsika riavana iroso am'zany inona arandingany tokony atao tsotra eo amin'ny romanina toko faharoa folo zero andininy faharoa tsara aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa mivahany fanavozan'ny saina izy amatarana anao ny sitrapon'andriamanitra jereo tsara rehefa tonga ao anatinao fanahy masina manavaka am'izay io ny zava-poana amin'ny zavatsoa aza manaraka ny fanao zao tontolo zao na fomba ivelany io fomba mpianakaviana io fomba mpiangonana io fomba ny fahatanyrano aza manaraka fa miovahany fanavozan'ny saina changement mihitsy zany radikaly ozy fitenenana fiovampenitra mahery vaika mihitsy zany aza manaraka an'ireny ninnininy na fomba fitafiny io na fomba fietsika io na fomba fijery io na fomba fanao io aza jereo tsara zay fanaon'ny olona tsy ao amin'ny tompo jereo tsara zay fanaon'ny olona kristianina anarana fotsiny jereo tsara zay olona jereo tsara aza manaraka n'izany ozy ny ten'andriamanitra fa miovahany fanavozany saina zany midingana sain'andriamanitra ataotsika miezaka hoy zany amin'ny hebreo hoe miezaha mitady fahamasinina dinio dolo ny zavatra rehetra zay atao jereo tsara ny fitafiana ianareo vehivavy dinio tsara jereo tsara rehefa manao asa andriamanitra jereo tsara ny fitafiana ny fiaitsika aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miovahany fanavozana zany ny fiazahana ny ihany fiavin'ny tompo anao ary ny tena masarobe dinio alohan'ny amaranako ny avatra tia dia jereo tsara le ny amin'ny kolosianina toko fahatelo andininy faefatra jereo tsara raha iseho jesosy fiainatsika raha iseho jesosy lay mariky tonga identité ntsika dia hiara iseho amin'isika sy aza mana tena hita jesosy mihitsy raha tsy fiainanao jesosy aza mana tena tadio zao fiteniko zao ten'andriamanitra io aza mana tena fotsiny za efa manompo an'andriamanitra ka za efa miraka za efa mandao zao raha tsy fiainanao jesosy raha iseho jesosy fiainatsika misy hiara iseho amintsika zay nge no mahatonga ny tena hoe hiezaka anatratra ny mariky zay nge no natonga ny paoly manao hoe tsy zatsony ny velony zay no natonga ny paoly misy hoe manafa io taky nanafako any kristy zany nge no natonga ny teny io e ary zany ezaka ataotsika miroso otranytrantsika zay zavatra efa dingana tamin'ny taona lasa iny mba hafozy am'izay mandehana ny fiaina vaovao ataovy tena miova mihitsy ola teo manao hoe fiovampenitra mahery vaika e tia lana taloha tiandray am'izao fotaona zao tia lalako taloha tiandray no ataoko miova tia ny fombafombako taloha tiandray am'izao fotaona zao dia hitanao tsara fiainako azy zany matoa amin'ny teny aminao fiainako zany nanomboka nanaraka ny tompo fa niaina tamin'ny tompo azy be de be nanaovako nandanako zany ary na dia niara-monina tamiko azy tamin'izany fotaona zany azy mbola tsy niova mivady tamin'izany gaga fa maninona ianao zany efa omeko an jesosy ny familianako misy fanapa-kevitra ary fanapa-kevitra io mba tiako ataonao androany manana fanapa-kevitra hevitra mihitsy za anolo tena ho an'ny tompo aho iaina miaraka amin'i jesosy aho ka zay fiainan jesosy ny fiainako zay fiainan'ity ten'andriamanitra ity no ho fiainako ampin'ny tompo anao raha vao manana fanirina raha vao manana fikasana ny tompo no anampy atsika ny andalana tsy vitanao rireny nge zany tsy vitatsika riry nge zany dingana faharoa mivavaka ampitomboy ny fotoam-bavaka firaisana ny tompo isany minitra segonde ny andalana na isaka manao zavatra miresaha amin'ny tompo foana miresaha tsy resaka mangaty zavatra fa resaka fanolorana ny fiainako tonotranao jesosy ny fiainako fantatrao tsara ho ny fiainako am'izao fotaon'izao jesosy fantatrao ny heritreritra fantatrao jesosy ho tia ny fiainako tantany azonao atao foana zany amin'ny fotoana rehetra naiza aza tapaka mihitsy ampitomboyko mivavaka ohatrany manokana fotoana mivavaka ireny ampitomboy
Zary avako malala am'izao fotoanatsika zao tena milaza manatombo mihitsy amin'ny alina vitsika eny fotsiny sisa nytony vava atoriko fa amin'ny alina mivavaka ampitomoky satria sy fantatra sao dia maneno amin'iny alina iny ny trompetra farany miomana foana ianao koa androany asa matoritory miomana foana akaiky ny tompontsika ary matoa mbola mandreny zao afaty sao ianao teny nomeno io tamin'ny raiky amin'ny roapolo roarivo nomeno ny tompo hoe atolory ny olona io hiatreny zavatra ho avy rehetrarehetra zay no natonga nametraka an'io karaha slogan io tamin'ny fikamarana zay neto ary tsy ho an'ny fikamarana tsony fa ho anao ihany koa androany te ahita zany atao herin'andriamanitra be anao te ahita zany atao zava magaga amin'andriamanitra tsy tadiavana visy evangana io tsy andianana risy andiananareo fa eo amin'ny fiainana andavanandro ny totokatrano eo foana ny tompontsika kandreny zao vanandro zao betsaka ny fanahy mamitaka betsaka fampianana toa marina ny fanahy masina no ahafantaranao ny marina rehetra izy ozy ny ampahafantakanao ny marina rehetra ary na dia zavatra ho avy aizaka fahatanareo mangatany mihitsy ny toro lalina avany fanahy masina ka zay miteny rehetra dia mahafantatra ao tsara fanahy masina ao anatinao miteny ka misy ny fahaferoany fanahy masina dingana voalohany zany mandray tsara ny fanahy masina dingana faharoa mangatany fahafenony fanahy masina fahafenony fanahy masina ahafahanao mahafantatra ny antom-pisinao eo amin'ny fanompon'andriamanitra anao inona ianao amin'ny fahamasina mpitondrantena anao inona fantaro tsara tsy voatery tsy voatsy toroteny tsy voatery ty areo zao rindraky tsy voatery manana ny njara toerao ilain'ny tompo anao fantaro ny antom-pisinao eo antren'andriamanitra ary ny fahatelo kolokoloy ny fahamasinana meza mitady fahamasinana fa zay mahatratra amin'ny farany fotsiny ho an'andriamanitra ihany ny vonahitra ho antsika rehetra kosa zay nandre zao afatra izao mba hanao dingana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina mba hanao ezaka hanatratra ny marika io ny marika dia ny identité amin'i jesosy lay jesosy velona lay jesosy fiainana lay jesosy masina lay jesosy madio io ny identité atsika mba sahiteny koa tsika tahaka ny paoly hoe manahafahainareo tahaka ny anahafako any kristy jesosy azo tanterahany zany matoa napetraka ny tompo anatin'ny soatra masina ivavaka isika ry Jehovah-Andriamanitra rainay eo zay ny ananitra araka ny vavaka zay nataoko tamin'ny voalohany manaraka akaiky zao toroteny zao ianao eo amin'ny seza fiandriana ny fahasoavanao mahita tsara koa ny ato anatin'ny foko ianao mahita ny fony olona rehetra ianao jereo amin'ny famondraponao ny olona rehetra tompo vangeo ny olona rehetra tsy tompony teny aho fa ianao ny tompony teny mba hitondra vokatra ao amin'ny fiainam-panahny olona rehetra nge zany afatra zany hitondra fanovana ho an'ny fiainany olona hitondra ainina vaovao hitondra ainga vaovao an'ny olona ny tompo zany afatra zany hoentiny mamakivaky zao fiainana izao mba mo marina amin'le teninao jesosy manao hoe fiadaniko nomeko anareo tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao rehefa mitondra nifo ao anatin'ny fonay ianao to dia tonga ao anatinay ny fiadanana satria miditra ao anatinay ianao ataovy tsapany olona rehetra zay manapa-kevitra zany tompo anana fanapa-kevitra entitra anomeny familiny mpiainany manontolo idiranao hoentinao hoentiny tena Andriamanitra ataovy tsapa zany manomboka am'izao fotoana andrenisan'izao afatra izao zao vavaka zao fa misy zavatra lehibe iseho eo amin'ny fiovampiainany iova ny tontolo ny mpiainany ibanjan'ilay mandrakizay am'izay izy ary afaka misedra ny zavatra rehetra ary indrindra afaka hitsenana hoenanao ny lanitra misaotranao koa raha io mbola nanekenao tondry zany afatra zany tena tsy tompony teny aho e fa ianao ny nametraky zany teny zany misaotranao mananekenao hitondry zany ary tsy verina foana neminao ane zany fa mba hitondra vokatra anatin'ny fiainana itsirairay avy amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tompo zay efa niteny manao hoe na inona ankatanareo amin'ny anarako dia ataoko aminareo zany ray masilo amin'ny anaranao Jesosy no ankatanay zany ho voninahitra rery ry Jehovah-Andriamanitra ranay ry Jesosy Kristy tompo ry fanahy masina zay mitady dalanay marakareva amin'ny anaran'i Jesosy amen.